fifidianana solombavam-bahoaka manjaka ny antso-izay no ny tahotra. Fisondrotra ny vidim-piainana hiteraka korotana ara-piarahamonina. Olona ny rano eny amin'ny komina Lasora manambana hitokana indray ny mponina. Alarobia 7 volana aprily taona 2024 afaltafaraka aminao reto tompoko lasy sy tompoko vavy amin'izao atakariva izao miarabanao ary manasanao mpananjana anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany. Vavao ny fanehoan-kevitra politika avy hatrany no isantarantsika ny fampalalam-bavao. Vao manomboka dia efa fiady politika maloto no ataon'ny fanjakana manoloana ireo kandida avy amin'ny fanoherana ho ny filohan'ny antoko vahoaka amiray na ny vahami androany. Mila amiraina ny vahoaka malagasy ary ny safidiny satria tsy maintsy misy alabato hitranga amin'ny fifidianana ho avy io ho hiatran'ny fanazavany. Zermainy Manjanary sy Tahirina. Tokony efa miomana ny avy amin'ny antoko-palohitra fa efa mampiseho ny faharatsiny sady ny fitondrana amin'izao hoy ny filohan'ny antoko vahoaka amiray na ny vami manoloana ny antsonjay atao amin'ireo kandida avy amin'ny hery fanoherana. Maneo fa isy alabato amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka io. Tsy tokony atoko tena be fahatandry ireo izay irotsaka ofidiny fa mila mametraka drafitra mba ahafana maneo ny tena safidim-bahoaka hoy ny fanazavany. Tsy raha tsy hijery afa-tsy fotsiny hoe ny fomba nazahoany rina izany anesy intime ny taratasy ny taneta matavy dia efa tena filambany be mihitsy. Dia ohatra raha ataony akabeazany reto le rehetrarehetra kandida tena hitan'ilay fanjakana fa tena matanjaka kakandro zareo. Taondro zareo mihitsy izay ilana vaniny be zany, ilana vaniny be zany tena marina. Raha kilalao maloto oatra zany atao tsy mpitondra firenena ike zany fa tsy ho lamboto. Zay dia ohatra ny asa na tsy lamboto le asa atao. Le vahoaka zany ohatra mandeha amin'ny zavatra tsisy famarinana tsony mihitsy. Zay tena marina fa hoentin'le fanjakana amin'ny say-patany fotsiny. Ny haute cour constitutionnelle zany moa dia efa tsy fantana tsony izy haute cour io nge députation nge rehefa hita valiny io tsy manana vola caution zany rehefa fanjakana ny nandoa azy volam-bahoaka daholo nandoavana an'io rehetrarehetra. Tsy fampelezan-kevitra no iseto fa fampelezam-bola raha ny endrik'olona asehon'ny fitondrana ho kandidany ho hiatrany ity mpanao politika ity. Izany indrindra no mila anairana ny vahoaka malagasy tsy ho jambany vola ka anome fitokisana olona fantatra fa tsy hijery ny ahasoa vahoaka toy ny efa nisy teo aloha ho hiatrany ny fanazavany. 20 asisy le gouverneur no anay dia efa tokony mba mahamana ihany angalatra zany reto ary ny halatra no an'ireo dia tsy misy afa-tsy ny alabato ataon'ireo dia ireo le fanakaiky amin'ny le olona anaovany sotasota reo satria ireo nge tena azo vato betsaka ireo. Zany ministre ny sampana teknika zany ve dia azo olona zany tsy azo olona mihitsy zany akory. Tiako tenenina fotsiny dia izao andrakitra vahoaka io fandrakitana vahoaka io zavatra ataony ny fanjakana io. Asa masina ho an'ny vahoaka no iandreketany député. Tokony ho ampy ho an'ny vahoaka malagasy ny fihetsika naseho ny solombavam-bahoaka mpanohana fitondrana tao anatiny 5 taona lasa. Tokony ampiseho firaisan-kina ihany koa ny malagasy ka hiaro mafy ny safidina ataony isaky ny distrika tsirairay. Efa mazava mantsy fa tsy onamany vahoaka malagasy amoaka ny vokatra marina ny fitsarana avomba lalam-pandrenana ankehitriny ho hiatrany i Alphonse Rakotondrainy be. Eo amin'izay fanehoan-kevitra politika izay hatrany manao izay tiany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Mangina nefa ny rehetra manoloana ireo fandikan-dalàna ataon'ny kandida-mpanjakana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Hitsain-kilany ilana vaniny ireo kandidany mpanohitra ary nina asarotana ny fahazona ny antota taratasin'izy ireo. Efa trany amboalohany no fantatra fa manao ny fomba rehetra nampianambava ny mpanohitra ny fitondrana ho ny filoha nasionaly ny antoko SVM raha tsy laza fa tsy ny fampiakarana ny antoko arabola Oropolo tapitrisa ariary. Fanadidinana ataon'ny Asinandriamalala sy Manora Andriamalala.
efatra ny aboalohany no hita fa matahotra ny mpitondra fanjakana ka nataony ary ataony daholo ny fomba rehetra anakanana izay rehetra ivery ny fanelingelina azy. Isan'izany ny fandrotana ho 20 tapitrisa ariary ny atom-bola ho an'ireo maniry ny irotsaka ho kandida ho solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Anisan'ny tolo-kevitra na ny antsoina hoe recommandation mba anatsarana ny zotra-pifidianana nataony ny mpanaramasina ny fifidianana taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2024 ny fampitsarana ny fampiakarana ny atom-bola kanefa tsy nirarainy ny mpitondra izany fa vao mainka aza nampiakary ny fanjakana ho 20 tapitrisa ariary ilay caution 5 tapitrisa ariary tamin'ny taona 2022. Tovy amin'izany daholo misy taratasy misy aloha zany nenay raha ohatra ny HVM ndresahana misy nialandarana mihitsy satria tsy nanana n'ilay vola atao caution. Io moa adresaka be iny satria tsy verenako eto fa aminay reny dia fanakatsakanana ny demokrasia mihitsy. Jereo voaneny karama raha ampitoviana amin'ny resaka hoe karama zany resahantsika. Tsy teny akory hoe ny karama farafambaniny fa na inona dereo manana fahefana ambonimbony ary any amin'ny orinasa any ohatriny moa karama eto firenentsika. Sakana zany raha mpampianatra izy na dokotera any ambanivohitra any izy zay zao manana dokotera tany faritany Majunga tany dia nijanona mihitsy izy hoe zaho tsy mahita an'ilay 20 millions d'ariary atao caution dia makaiza amin'ny firenentsika amin'izany ka anisany zany fa indray moa tsy azo hoe iteneninao no vaiky dia io lalàna aloha navoaka ny fitondram-panjakana fa anisany recommandation ny reny natao tamin'ny 2024 eny tamin'ny 2024 ary hoe maninona ny ao Madagasikara ny ampiakarina ambony be ho toy izany tamin'izany 5 millions d'ariary ny caution vao maika ny ampitondra amin'ny fanjakana ho 20 millions d'ariary anazy ny mamaly an'izany. Tsy nijanona hatreo ny tahotra ireo mpitondra fa ilan'ny vaniny ny ampahany betsaka amin'ireo kandida ny mpanohitra tsy nomena ireo atota taratasy mirakitra ny fandoavan-ketra tranga izay tena nanahirana ireo kandida avy amin'ny firaisan-kina. Izao koa hita mibaribary ny fanitsakitsahan-dalàna ataony kandida mpanjakana notrony sefim-pokotany rehefa nanatitra ny atota taratasiny tena nivony Birao Novek. Eo ihany koa zany reny fomba mampanao ataony eto Antananarivo dia teniko reny teo amin'ny 5e arrondissement reny zao nakeny daholo ny lehibe ny fokotany tamin'ny nanatitra taratasy les députés ny 5e arrondissement Amperinasa. Maninona kay manao an'izany nefa tsika te hanana ny tsara ka maninona raha mba ianao mbola tompona andraikitra vice président ny Assemblée nationale eto Antananarivo raha mba miezaka manao manara-dalàna tsy ara-dalàna zany lehibe ny fokotany miaraka amina candidat andeha ho any amin'ny birao fandatsahana ireo dossier anaovan'ilay candidat fa maninona fangaro ohatr' zany na raha mpanjakana ny fahefanao sy ny mampa-candidat-nao zany ve dia tsy vitantsika manasaraka an'izany tsy vitan'ny chef district tsy vitan'ny préfet ve no miteny amin'ny lehibe mpokotany hoe tsy azonareo atao zany fa jerepotsiny zany mahatonga an'le hoe misy ny candidat mpanjakana zay tiany ataony dia misy ny sarotra any amin'ny fanatanterahana ny hafa. Maro ireo tsy fanaran-dalàna mitranga amin'izao fotoana izao saingy mini manampy maso ny mpitondra isan'ambaratongany. Fa i Ravelona Nosy Mamitina no misalotra ny anarany vovonana firaisan-kina ao amin'ny distrika Anakazobe amandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka rehefa nankatoavin'ireo mpikambana ivondronan'ireo antoko politika misy 5 ao anatin'ny vovonana natafapetraka ara-dalàna ny antota-taratasy firotsaka hofidiny teny amin'ny OVEC ny tena ny adingana voalohany izay no vita fa maro ireo asa miandry avy hatrany manomboka amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fotoana voatondro anatanterahina izany sy ny fanaovana ireo asa andrasan'ny vahoaka amin'ny solombavam-bahoaka anatin'ny firaisan-kina tany no azahoana makany amin'ny fandresena ka ilana tolo-tanana sy fandraisana andraikitra avy amin'ny rehetra izany. Lafim-baovao hafa kosa indray mampanahy indray ny hoavin'ny kompania Madagascar Airlines raha ny zava-misy ao amin'ny ankehitriny no jerena ho ny profesora Ranson Lozé androany fanahinina potehana ny kompania malagasy mba hanjakan'ireo kompania vahiny amin'ny sidina rehetra miainga eto amintsika ho ny fanazavany Azero Melminjanary sy Tahiriny. Nofoanana ny Air Madagascar fa bokatrosa navadika ao Madagascar Airlines kanefa dia izao iara-mahita izao fa manomboka mikatsondray ankehitriny nanapa-kevitra anamafy ny sidina anatiny ity kompania ity amin'izao fotoana izao tonga hatramin'ny fikasana ampiana ireo mpiasa mitovy tsy misy valaka amin'ny Air Madagascar ny miseho amin'ity orinasa mpitantanana ity hoy ny mpahay fitantanana no sady mpahay toe-karenina Roger Ralson aminy dia fanahinina potena ny kompania antsika malagasy mba ahafan'ireo kompania any ivelany manjaka amin'ny sidina rehetra tokony ho fanamafisana ny sidina ivelany
azahoana mitondra mpizahatany betsaka no natao, hoy ny fanazavany. Tsapa hoy izy fa miverina ankolaka ao anatin'ny fitondrana mpanjanaka ny firenetsika, ka izay any Madagasikara dia vonoina tsy kelikely. De ao koa le toe-saina hoe tsy maintsy vahiny foana no alaina anarina io izy io fa milaza le vazaha fa tsy mahavita azy mihitsy izy, ary androaka piasa ary izy piasa lazay fa 700 taona roany dia io mbola mipetraka ihany le tsy faiza mitantany io, tsy mahita lavitra izy zany. Aminay iamo marina toe-karena nataoko fa safidy fitantanana gestion, ka noho zany raha hitantana ianao tsy maintsy mitsinjo lavitra ianao, gérer c'est prévoir, tsisy vita mihitsy zany zavatra zany. Ka ny fahitanay azy koa de eo pitehina daholo ny foto-drafitra sy eto amintsika mba anjakan'ny vahiny, ary io zao anisan'izany io fitaterana io. Iza moa zao manjaka sy ny orinasa vahiny mitatitra makany velona, ny eto amintsika ary tazadeo fa ny sarany fiaramanidina miala eto makany Tuileries na Mahajanga efa indroa makany Maurice, zavatra mampiteny mona mihitsy zany, pitehina daholo zany foto-drafitra asa rehetra zany, tsy tenena intsony ny lalana. Tsara ny manamarika fa tamin'ny volana aprily 2024 no nahazo taratasy fahazahoan-dalana hitondra-pandeha ny kompani Madagascar Airlines, Air Madagascar sy ny Tsarady, izay nisolo ny Air Madagascar teo aloha amin'ny maha kompani pirenena azy. Vao tamin'ny volana marsa 2024 teo ity kompani ity no tafiditra indray tao anatin'ny IATA, izay voalaza fa anamorana ny fandraharany raha voatsipaka tao anatin'izany ny Air Madagascar tamin'ny taona 2012. Aina anaradiny Air Madagascar koa ity kompani ity amin'izao, hoy hatrany profesora Roger Ralson. Mampanahitateraka ny zavatra hitranga eto Madagasikara manomboka ny volana jona ho avy izao. Eo ny olana ara-pifidianana izay efa mampanay ety ambolohany, fa indrindra ny fiakarany vidim-piainana toy ny vidim-bary sy ireo kojakoja ilaina amin'ny andavanandro manomboka amin'ny volana jona io, hoy ny profesora Ralson Roger androany. Tsy maintsy korotana ny fiarahamonina malagasy satria hitombo ny fahasahiranana isan-tokantrano, hoy ny fanazavany ny antsiprian'izay. Tokony ahatsapa-tena ny fanjakana fa miemotra ny firenena manoloana ny filazana fa hiakatra mihoatra ny 100 ny vidim-piainana amin'ny volana jona. Reraka ny vahoaka, reraka ireo orinasa madinika. Ny 500 ihany no azo faritana ho manana ny ampy eto dia ireo mpiasam-panjakana akaiky ny fitondrana, fa ny ankoatra izay dia tena mitrongo vahoamana tanteraka. Mazava izany fa hiakatra indray ny vidim-bary sy ny vidin'ny menaka ary ny vidin'ny kojakoja eto amintsika manomboka ny volana jona, hoy ny mpahay toe-karena Roger Ralson. Itsika koa tsy nay ny mpitondra ny tsinjo ny tokony hoe isy ny zavatra eto toerana dia mamoaka vola vahiny foana ny sasatra, na ny vary ary zay ananantsika dia afarana ny velany, ka ny lazana hoe mety hiakatra efa miakatra izy ary mbola hiakatra. Dia tsindriana koa ankoatran'izay navoaka ny Banque mondiale zao dia hoe efa any amin'ny 300 dolara any ny PIB ny vahoaka tsirairay zany dia rehefa tao mikajikajy zany amin'ny 4,000 isan'andro zany ny vola iainan'ny malagasy. Ahoana moa ny ahafahana amin'ny 4,000 vidim-piainana nefa raha tsy tentsika fa tsy ny karoty fotsiny ohatra dia efa mahatratra any amin'ny 4,000 any sy sisa dia tsy araka intsony zany, ka zay dia milaza fa ao anatin'ny marisarisa tanteraka ny toe-karetsika. Za tsy teny hoe ahoana ny fomba ampandeharana azy na relance économique, fa hoe ahoana ny fomba anarenana azy, redressement économique, miiba any amin'ny ambany dia ambany izy. Zay zany no zavatra tena misy amin'izao fotoana izao. Ho an'ity mpahay toe-karena ity dia tsy 100 fotsiny no mety ho fiakarana amin'ny volana jona arak'izay tombatombany, fa hihoatra lavitra noho izany. Efa a de chiffre na efa 100 ny fiakarany vidim-piainana eto amintsika ankehitriny raha ny vola miditra sy ny vidin-javatra ilaina andavanandro no ampitahaina, hoy hatrany ny fanazavany. Foana ny klasy afovoany zay tena mpanjifa matanjaka, ary tsy misy zany efa tsy ny klasy ambony vitsy anisa dia ny vahoaka ray manontolo le ty ambany. Dia mazava ho azy fa mijaly le vahoaka, tsy hita mihitsy azo atao, dia tsy magaga satria zany miteraka olana ara-tsosialy zany. Rehefa teraka ny olana ara-tsosialy dia mazava azy fa teraka koa ny olana ara-pandriampahalemana. Dia be dia be ny
mirenireny reraka ny vata mirenireny ny fanahy ary tsy andanina zany voalaza koa fa hoe eo amin'ny 500 ny olona tena miasa amin'izao fotoana izao hoe emploi formel zany fa ny informel mahatratra ny amin'ny 500 mahery any le samy manao ny fiainany manokana any ka hitantsika amin'izany fa tsy mianisan'andro zany ny olona vivre au jour le jour zany zava-misy ka tsy hitantsony zay lazana zany fa de tsy fahaiza mitatana zany tsy fahaizana mijery lavitra amin'ny fitantanana firenena ary ny programme nasa natao zany programme nasa tsy na miasina sehatra fototra sy ny sehatra faharoa zay fanodinana zany zay zany vokatra hoe any fotodrafitra asa fahatelo foana satria any angamba misy an'le hoe commission sy ny namany de zay moa ny mamaindrareo de hitantsika moreny fa mazava be reny tamin'ny nahazo an'le directeur de cabinet tany Angleterre reny. Hosarotra ny zavatra hitranga eto amin'ny firenena raha mbola izao vidim-piainana izao no hiakatra manomboka ny volana jona ho hiatrany ity pahitoekarena ity tsy maintsy isy fiatraikany ara-piarahamonina izany indrindra fa manoloana vahoaka malagasy efa samy sahirana mitady izay ho arapaka isan'andro vokatry ny tsy fahaiza mitantany mpitondra avokoa izany rehetra izany ho hiatrany ny profesora Roger Ralson. Eo amin'izay pejany sosialy izay hatrany amitony tsy fisitrahana rano fisotro madio an'ny mponina eny amin'ny komina Lasora amin'izao fotoana izao. Tsy navaolana ny fifampiresahana tamin'ny ministera voakasika ny herinandro lasa teo any ampitsony fitokonana izay nataon'izy ireo ihany manso no nisy rano ary de miverina karakana indray any amin'ny komina Lasora amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Maimbo izahay ny mpianatra tsy misasa intsony zara raha misotro rano iray kopy isan'andro tsy azo ekena intsony izao fa itoy ny fitokonana tsy vahaolana ny fitoman-drano indray mandeha isan-kerinandro azahoana isa-tokantrano ray bidon monja ho iretom-ponina eto amin'ny fokotany miadana Alasora iray andro taorian'ny fitokonana ihany no nisy ny rano vita iny dia mitoy indray ny fahirano ankehitriny ho hiatrany iretom-ponina. Tena tsy ampy le rano, tena tsy ampy, mahalana be mihitsy fa naterany jirama amin'le rano. Raha ndray indray mandeha isan-kerinandro, raha ndray indray mandeha isa-tapa-bolana, fa tena mijaly be, tena tsisy. Teo zao tena teo anatin'ny ray volana zay tsisy rano na de goutte ray ary amin'ny pompy. Zao nefa efa tromaly zay tsisy rano androany andrano amin'ny pompy tsisy na ray goutte arany. De mba mangataka amin'le jirama zany zay mba ndeha fasy fa zay nge tsy misasa tsisy rano aty aminay inona ary ataona eo tsisy rano zany daholo re vehivavy rehetrarehetra tsisy rano any Andohasady manjato sy arivo ny ray bidon anateran'ny olona eto zany tsabe ty milolo rano any amin'ny losabe tsy manana rano zay zara raha misy mahazo 5-3 isaky ny bidon zay nefa zay indray mandeha isan-kerinandro mahazo rano de raha olona 3 bidon ka raha olona 7 anatin'ny tokantrano anakay izy za misasa tsy misasa izy misotro rano tsy misotro tsy indrandray za moa tena fa antitra ray aman-dreny taka zao fa any amin'ny 70 taona zay mitona rano aty an-tanànanay mpanankarena mahavita mandeha tomobile maka rano fa zay sahirana tsy mahavita zany de mandatsy rivo isaky ny tonga aty an-trano zany tsy mahavita zany zay ataovy tonga aty le rano zay mba ilamina vahoaka tsy hidina eny an-dalambe fa tsy maintsy grefy zay raha sanatika tsy tonga ny rano ndray tompoko. Toy izany ihany koa ny eto amin'ny fokotany CSBD Alasora miangona mitandahatra ireo bidon mavo mikorotana hatramin'ny fiarahamonina satria na rano iray zinga aza tsy fangataka intsony ety ady saritaka tonga hatramin'ny totondry rehefa tonga ny fiarabe mpitondra rano avy amin'ny jirama izay indray mandeha ao anatin'ny herinandro. Rano ray bidon de ho ampy anay tsy ampy satria raha mikarama zany hoe 5,000 ndray andro satria za mahantra de raha 5,000 angalako rano ray bidon 570 de vary firy kapoaka de aiza ny savoniny ankizy aiza ny sasany tsy ampy tena tsy ampy tena mitaraina zany zay hoe tena tsy ampy fa farafaratsy mba ataovy 3 isan-kerinandro na 2 isan-kerinandro de fenoy le bombom manay de eto raha mangataka rano ray zinga tsisy ame zany na mangateta ary ianao ny grevy aloha zay no tao anatin'le grevy de nanaterany 4 zay fa tapany de hatram'izao nefa tsisy ndray de zao ny olona efa vonina hoe andao ndray grevy fa tsisy le rano ho an'ny kolo rano
izay fikambanana mpitantana ny rano ety amin'ny komina ity dia nambaran'izy ireo fa bombonina simba no nomeny jirama ka ity fikambanana ity no tsy maintsy amoaka vola anamboarana izany. Tokony ho andraikitry ny jirama feno ny fanamboarana bombonina, tsy manambola ve ny jirama ka fikambanana eo ambany fiain'ny komina no asaina manao ny asany. Mena bombonina anankiroa aloha zany zay amatsina misy fokotany roa de tonga de ataovy socle ipetrahan'le bombonina vitanay zao le socle anankiroa fa miandry le bombonina de bombonina efa simba fa ho réparena zany nay no omenanay de zay hiezaka anamboatra le iréparé an'le bombonina zany satria ny olona mila misotro rano tsy afaka hoe andrasana vahaolana mbola rovina zay aloha zany zao vahaolana ho hitanay Tsy voaja ny fifanarahana ka tsy azo omena tsiny ny vahoaka raha itrotra hoy kosa ny ben'ny tanàna. Porofo mitohoka amin'ny tendany fa nandamoka ilay zatoandro an'ny fanjakana sy ny minisitra izay voakasika hoy ny nambarany. Sady tsy ampy fitaovana zareo am'le hoe fitaterana an'le rano ministera moa zany napanatena hoe anampy camion jirama hony fa hatramin'izao aloha zany tsy fantatra hoe aiza ho aiza le camion ministera de ohatrany hoe apina le bombonina ety seroa tsy fantatra hoe rovina koa zany. Monsieur le ministre tokony tao anatin'ny zatoandro de efa voavato ny olany tony izay no nanindrenanao. Fa irano no atao amin'ny vahoaka hoy reponina eto Alasora fa tsy vely rano fa minona vahoaka no zava-misy satria ny fototry ny aina no atao kitototo izao. Vohitsakitsaka koa ny zon'olombelona manoloana izao zava-mitranga izao hoy hatrany ny fanazavana. Lafimba vao afatanteraka kosa indray andro tsy fiasana fa andraisaka rama androany sy anohy ny fetin'ny Silamo izay anavita ny Ramadan. Fety goavana ho an'ny mpino Silamo androany ka nampafantarina anao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny mombamomba izany hoe sy vita Ramadan izany. Yasina Andriamalala sy Mandora Andriamalala. No fitiavan-tena diso tafahoatra no mampahatra ny firenena ho ny filohan'ny musulmana zanakavaratra raha nitondra ny fanehoan-keviny momba ny raram-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manana andraikitra amin'ny raram-pirenena ireo mpino Silamo maro tamin'izy ireo mantsy no efa nitondra sy mbola manana andraikitra eto Madagasikara. Ny akora rehetra sika ny manana azandrano la nagosto farantsara indrindra maneran-tany, lagosto farantsara indrindra maneran-tany, kafe farantsara indrindra maneran-tany, volamena, vatosoa farantsara indrindra maneran-tany. Zay mahatonga zay mifona aminareo vahoaka tsy nahavita nampandroso firenena namengatra satria anareo zanaka taranaka faramandimby mbola hibaby zany fahantrana zany. Tsy voaozony Zagnahary antra mandrakizay ty Madagasikara malalatsika ty fa noho tsy fandraisana andraikitra, noho ny fitiavan-tegna, noho ny fagnanaovana tantely fadrakotra agnaty kitabola-patsakana, noho ny fankahalana, tsy misy firaisankina, tsy misy fifankazahoana, tsy misy fahazomegna tany fa fitiavan-tegna diso tafahoatra lasa mampahanitra ny firenena. Ka izy ny teny malagasy hoe azany loha samangina ny jerena fa Andriamanitra tampony doaka. Oka andeha am'izay tompotra andraikitra samby tompony andray andraikitra atsika satria vitatsika tsara mampandroso ty Madagasikara ty. Maro amintsika tsy mitovy hevitra kanefa mirela tabatra afaka miresaka tsara zay atsika. Fa maninona tsy tokony ataotsika ny koragna agnatin'ny samboben'i Madagasikara ahafatsika rehetra na ny mpanohitra na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka samby mitondra ny lazany repolikiny satria hevitry mbary matakadavitry ary ny hevitry tsy azo ratsy amin'ny olombelona. Fa inona tokoa ary no nataon'ny mpino Silamo nandritra ny volan'ny Ramadany. Ny feteny izy ireo izany hoe nanoka tena araka ny didin'Andriamanitra. Rehefa vita izay dia manao fety be ireo mpino ka io natsoina hoe Eid el-Fitr. Efa didy nomen'Andriamanitra rehefa hoe atsahatra ny Ramadan dia manomboka amin'ny sakafo daholo amin'izay zany ny mpino musulmana. Dikan'izay lasa mandika ny didy nomen'Andriamanitra ianao raha vao tsy manao fisakafoanana aorianan'ny Ramadan dia natokana ohatry ny fety rehetrarehetra, ohatry ny hoe fetin'ny kristiana zao dia ny krismasy dia mba mifetin'ny kristiana dia aminay musulman zany dia ohatry zao no atao hoe fety. Anisany mampiavaka ny mpino Silamo amin'ny kristiana ny fiteny rehefa mivavaka. Tsy maintsy manaraka ny fiteny ao anaty Coran izy ireo ka izay mahatonga azy ireo miteny arabo rehefa mivavaka. Ny fiteny dia fiteny arabo satria ny Coran ao anatin'ny
nanoratana azy dia amin'ny teny arabo dia miezaka daholo ny mpino musulmana zany mianatra ny teny arabo ahafahana mahafehy tsara sy mahavaky tsara ny Coran ara-dalàna. Tsy fantatra mazavatra eto ny tena isan'ny musulmana eto Madagasikara satria miovaova eo amin'ny elanelan'ny 100 ka hatramin'ny 520 isanjato amponina izany. Ny fikarohana nataony Pew Research Center tamin'ny taona 14 na manambara fa ny iray faingo 100 ny mponina eto Madagasikara dia Silamo. 7 isanjato kosa izany raha hoan'ny The World Factbook Madagasikara tamin'ny taona 20 teo nelanelany 10 hatramin'ny 13 isanjato amin'ny mponina eto Madagasikara no Silamo. Noho ny malaika lalam-panorenana Madagasikara dia malalaka ny mpino Silamo amin'ny asa fitoriana sy fananganana toeram-pivavahana manerana ny nosy. Iverenantsika ny pejin'ny sosialy fokotany roa no notsidian'ny solomamahoaka asandy kandida ao amin'ny boriboritany fahatelo feno rahalambomanana sy ny prailista amin'ny androany. Anamboariny ny lavaka be mampijaly ny mponina etsy Ambatomitsangana mivoaka na kaditapaka ankoatr'izay anijeriny bassin fanasandamba anamboariny filomary karavalomanana tamin'ny taona 2014 ihany koa. Ity kandida ity no sady nieniny etaeta ny mponina. Yasinandria malala sy mano randria malala. Tsy mahavita ny asany ny fahefana mpanantanteraka ka voatery ny solombavam-bahoaka ny antsapazany vahoaka eny fotony manoloana ireo olana maro samihafa izay sedrainy. Ohatra amin'izany ity lavaka be eto amin'ny lalam-bahoaka tohatra mampifandray anakaditapaka sy beoririka ity. Lavaka be niparitaka ny rano maloto ary nijaly ny mponina. Andrasondraso lava ny nambara ny fahefana mpanantanteraka rehefa nitaraina ireo mponina sy mpivarotra. Ty lavaka ity zany vaky le dalina dia mipotatoto zany rano maloto avy any ambony any tena tsy azo limity teto tonga dia raha tena hoe rano avy any avesera no mipota teo. Dia niezaka zany zay hoe karaina li zany zay netritre zavatra kely le biso tao anatiny fa vaky daholo le biso anankitelo rano dia zay natonga zay lasa lavaka be io. Ohatra fa rano maloto eo ngamba volana ngamba dia rano maloto fotsiny no mivoaka avao. Da nale varitra rano mijalina mpandeha mijalina sy tonga dia tazo ali amin'ny raha mipotsaka avany rano maloto avany amin'ilay olona dia rano tay tena rano zay mihitsy tena mipotsaka avany fa ty rano hoe mijalina fa ty rano tay mihitsy rano mipotsaka avany ambony any. Voatery manao ny asany fahefana mpanantanteraka ny solombavam-bahoaka noho izy ireo tsy mahavita ny andraikitra nakiny ny vahoaka taminy hoy ny député no sandy kandida ny Fresakina ao anatin'ny boriboritany fahatelo feno rahalambomanana. Raha tonga tany ireo mponina eto ny angavy izy voafakomaly fotsiny zareo voafakomaly izy ny teny tamiko hoe député tena tsy zaka-tsony fa misy lavaka be ary aminay ary miaina amin'ny rano maloto zay dia niezaka nandefa ny mpiara-miasa hoe inona ny hevitra azontsika atao amin'izany dia nidina sur terrain zay nijery dia hoe tena tsy mety tsony ity fa tsy maintsy vitaina dia hitanareo moa fa mandeha ny asa ary inoako fa efa tsy hoela dia ho vita ny asa taminareo dia zay moa hitanareo na dia tsy asan'ny solombavam-bahoaka ho azy ny zavatra zany dia miezaka foantsika mba mifanampy izay azo atao amponina na inona zavatra misy. Ny olona mieritreritra fa ny solombavam-bahoaka ny fanantenany farany ary izay no tokony anaovan'ny solombavam-bahoaka ezaka satria ny mpanantanteraka dia tsy mahavita ny adidiny sy ny andraikiny dia mitodika any amin'ny solombavam-bahoaka ny mponina. Sady fanamboarana ny fanohan'ny fitaovana rehetra ahoana moa efa zao fiainana sarotro zao efa mba nanao tsy paipaika kely zareo teto tsy havita mihitsy izay tsy paipaika nataony raha tetibidiny zavatra teto efa million d'ariary latsaka kely no tokony vidiny entana fotsiny ahoana zao hitantsika ny zavatra midiny reto olona reto dia ahoana ny mbola angalantsika vola tsy maintsy hoe vola ho an'ny zareo ny avitany zany sarotra be zany fa dia zay raha mbola misy azo atao koa ka mbola afaka zakany député dia miezaka izy manao zay azo atao sy vitany fa na ahoana. Velom-pisaorana anty solombavam-bahoaka Amperinasa no sady kandida ity moa ireo mpivarotra. Misaotra betsaka indrindra amin'ny fanohanan'ny député fa nananao tsy paipaika kely ary izay dia tsy nahavita le izy fa tena misaotra betsaka fandavan-tena tsy vola ary tonga sur terrain mihitsy hoe inona no anampiana sy ny ohatr'izany dia tena misaotra betsaka fa tsy voavaly mpivarotra rehetrarehetra fa izay moa solo tena ihany fa raha hitangorona eto daholo izay dia tsisy lalana tsisy inona dia tena misaotra betsaka indrindra tompoko makasitraka. Faly be zay satria ohatranay zao za zao délégué an-tsena dia miara-miasa amin'ny fokotany
dia izaho no mijery an'ireo olona ireo zany nefa tonga amin'ilay fotoana tia janoarina zany zay a dia tsara raha nisy anareo zany nanolo tanana fa dia isorana anareo dia aokotsika zany mba hito foana le fiarahana miasa. Taorin'izay dia nitsidika ilay bassin fanasan-damba ao amin'ny fokotany maitso ririna ankaditapaka namboariny neny lalao valomanana fony izy mbola be ny tanàna ifeno ralambo manana no sady ny haino ny marary ndreo mpanasa lamba ihany koa. Raha ny hita dia mbola mafy mijoro tsara ary ampiasain'ny mponina tsara ity bassin fanasan-damba namboariny neny lalao valomanana ity. Arrosé ainda? Nareo arrosé. Aiza misy mbo efa nahita fanasan-damba ohatr'izao ve nareo nafakinao gazety tsara tarehy zao? Tena tsara loka arô. Mety tsara loka mahafinaritra mihitsy. Ina zany mbola ona nita rano iza mivarotra any raha? Tio tsisy. Tio manina tio. Tsy andraikitra fa didiny asa fanamboarana fotodrafitrasa tao ho nisy olomam-bahoaka eny amin'ny boriboritany fahenina Totosoa Andriamampandry. Androany dia natolotra ho an'ireo mponina tetsy Ambodivonikely Ambohimanarina ny lalakely amin'ny refy 200 metatra vita amin'ny beton manentana trano ny vahoaka ny tenany mba hikojakoja ireo fotodrafitrasa efa vita fanampanazavana. Manainga zipy rehefa avy ny orana misy ny maratra vokatry ny fianjerana ateraky ny faratsy ny lalana eto Ambodivonikely ity. Antaonany maro no nianay zany ny mponina ety. Efa nitady fanampina sy vahaolana tany amin'ny fiadidinany tanàna izy ireo saingy tsy nahitam-baliny. Ny solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry no natonona na dia fantatra aza fa tsy andraiky ny fanamboarana lalana hoy ny fanazavany ireto mponina ireto. Satria rehefa rano be eto aminay dia tena manainga zipy izahay eto. Kanjo moa zany dia nitateran'Andriamatoa député lalana eto aminay ary ny fangatahana manaraka dia nitetezana dia izay isoranay azy fa ato zany dia atao beton nitetezanay dia mbola isoranay azy ary mbola mafisika eto marina le fe mandeha hoe tsy asan'ny solombavam-bahoaka ny manao fotodrafitrasa manaika hoe tsy asan'ny député zany ny fotodrafitrasa fa natao izy solotenanay vahoaka natao izy anao lalàna eny amin'ny anteny mera ary natao izy anaramaso ny mpanatanteraka dikan'izany isoranay anazy ny finiavana nanao fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka sahirana satria zany tsy ampy be dia be eto amin'ny firenentsika dia tsy zavatra azo ny tena fa dia isoranay satria tena manao izy tsy eto Ambodivonikely rery ihany fa teto amin'ny boriboritany fahenina tompoko raiky amin'ny telopolo fokotany tsy izy diso anjaraka dia isoranay vahoaka anazy zay zavatra zay ary tena isoranay mitafitafo anazy satria tsy nijery hoe iza na izy fa ny fotodrafitrasa tompoko dia napetraka ho an'ny taranaka ary napetraka andehanan'ny olom-pirenena rehetra fa tsy ho an'ny hoe ianona sy anona sy anona fantatra rangamba ny tiako tenenina fa ny député Andriamampandry Totosoa tompoko dia député an'Ambohimanarina député à Madagasikara ary solombavam-vahoaka ny rehetra fa tsisy hoe solombavam-vahoaka ny atoko izao na izao ka dia isoranay satria député tompoko dia miavaka samy député eto à Madagasikara tena mitsinjo ny vahoaka sahirana tokoa ka dia mankasitraka monsieur le député ary mbola manateny izahay fa ho an'ny mandaha manaraka dia mbola eo foana ianao ary eo andanosina mandrakarivo izay vahoaka. Natao beton noho izany ity lalana izay tena mampijaly ny mponina ity mirefy eo amin'ny 200 metatra ny alavany. Noraisiko adidy ny fanaovana io lalana io mba ho soa ho an'ny vahoaka tsy andraikitra fa adidy hoy ny fanazavany. Dia androany zany dia nisy ny lalana kely izay natao izay nampijaly ny mponina teto Ambodivonikely dia notaterahan'ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko zany ary miaraka amin'ny vahoaka ny fanatanterahana zany dia nitsidika izany zany lalana zany amin'ny zao fotoana izao. Eo ihany koa moa dia mbola miangavy ihany ny mponina hoe rehefa vita io lalana io monsieur le député efa ho vita zany lalana dia mangataka koa ny mponina hoe mba atao le tetezana fa tena mampijaly ny olona zany ny tetezana ty dia eto mason'ny vahoaka koa zany no ilazako fa tsy ho ela dia ho atao koa zany ny tetezana zany aorinany ty fahavitany lalana eto Ambodivonikely ty dia manentana ny mponina eto Ambodivonikely mba hikojakoja ny fotodrafitrasa vita zany tao anatin'izay marina
ary eo foana ny fantaina marina fa tsy asan'ny député manao lalana na tetezana na manao ny asana sosialy ny sosialy rehetra tsy asana solombavamboaka zany fa ny asana solombavamboaka dia mitondra feon'ny vahoaka dia manao lalàna dia manaramaso ny asan'ny gouvernement na ny mpanatateraka fa noho ny voaka mijaly sy miangavy satria tsy mandray andraikitra ny fitondram-panjakana zay tompona andraikitra amin'ny resaka fotodrafitrasana ny zavatra fiariana dia tsy maintsy ny tena solombavamboaka zany a no mamaly fitian'ny vahoaka na dia tsy asan'ny tena ary zany dia efa mifamatotra amin'ny vahoaka na mbo manarona sy ambody volikely a ny tenako dia tsy maintsy ho tanterahako zay etaetany mponina ety iaho ambody volikely sy ny manditin'izay tsy ny lalana ihany fa ho raisina antanana ihany koa ny fanamboarana ity tetezakazo izay efa simba tanteraka ity hoy ny nambarany adidy efa mahazatra ny fanampina ny mpiarabelona tahaka izao ho hiatrany ny solombavambahoaka toditsoa andriamampandry tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fifanitsanana baolina kitra opel izay misokatra manomboka androandry ny fisoratana anarany ka hatramin'ny fahatelopolo ny volana aprily izao izay atsony sahady ireo mpity fanatanjahantena rehetra omby matavy no amboara amin'izany raha ny fanazavana mitsinjo manabe ary mifanampy ny fototra ijorono ho hiatrany ity solombavambahoaka no sady kandida ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany fahenina ity maresaka iraisampirenena mifamaofao be hatrany ny ady eo amin'ny hamasy palestinianina sy ny israelianina enim-bola nataorian'ny fanafiana ny tomboka ny 7 oktobra tany Israely 780 andro androany anisian'ny fifanenjehana teo amin'ny rotota fandresena Randriamiandro Sosy Juliette Rasoa Marmana nanambarany Hamas ny alina alatsinainy ka hatramin'ny talata teo fa tsy mafen'ny fepetra izay andrasan'ny antoko palestinianina ny fifampirarahana natao mba hampitsarana ny ady eo amin'ny lemak Gaza na izany aza nanambarany Hamas fa andinika ny tolokevitry ny israelianina izay lazaina fa tsy mandefitra ary hampitatrany ny valiteny amin'ireo mpanelanelana nanatanteraka fivoriana ny kabinetra misana ny fiarovana fivoriana miompana amin'ny fisin'ny takalonaina ary nandrosotsokevitra ny Amerikana ny amin'ny amitsorany ireo mpampiorory 700 avoeloka higadra mandra-pahafatiny atao takalonaina amina olotsotra efa polovelona izay mizaza mambehivavy sy raim-pianakaviana tsy salama efa miditra ny mandiany faharoa ny adsisika mba isin'ny fampitsarana ny ady fantatra fa kameo 500 isanandro no miasa mba hampitsarana ny afo vokatry ny fifandonana amin'ireo rotonta Angasitrana fenano tompo klasy tompo vavy nanaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany toy ny manjatra dia ny fandarana aona marina sy ny fandarana Global News no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalambavao izao le magicien Yadeoz io kosa no lohatenin'ny horonantsarindremseo atolotry ny MBS anao aorian'izay anitenako mametraka ny veloma manapitafa tompo klasy tompo vavy